Zany fifaliana zany hoe mamaky vaky ny journée fa tsy hoe tiany ianao no ambiance be dia rehefa miatrika ny fiaina dia to dia hita mihitsy ny hoe tena misy zavatra tsy mandeha amin'ny lona to dia hita be mihitsy ny hoe tsisy vola rehefa miaraka amin'i Jesosy dia mandresy fona amen. Misy teny izay atao ny boky ny obolana toko fahavalana efatra sivy ambin'ny folo aminaran'i Jesosy hoe ny vokatra ny vokatro ny fruit dia tsara no volamena. Amen. Eto moa miteny hoe fahendrena no miresaka eto zany. Fa tiako fantatrao fa tena sarobidy be ny toetra satria ny fruit na ny vokatra dia toetra. Vokatra ny fanahy amin'ny Galatiana 5:22-23. Inona mahatonga milaza zany dia hivavaka isika dia hiditra amin'ny toriteny amin'ny androany. Manana etaeta mba handray fa ny tsy toetra. Amen. Afaka hitranga ny zavatra rehetra. Fa ataovy mifamatotra amina fiovaniny ao anatinao. Amen. Ao fafontananao ary dia manaova an'izany vavaka izany. Ray aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Arena ny teninao ary androany dia mampatsiaro hatrany ianao anatin'izao fotoam-panombony izao fa tsara noho ny volamena izay heveriny ity tany ity fa sarobidy tsy lafo indrindra ny vokatra avy aminao na ny fruit na ny toetra. Ty sekoly maraina ity dia isaorina sy ankasitrananao ny amin'ny fisiny sotra fa isa marina eto amin'ity toerana ity izay dia afaka manovo teny mahazo hery mahazo faherezana mahazo finoana miaina fahamarinana misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka isy fantsy toetra-mpahazo ainanao ao anatin'izao fotoana maraina izao raha makivaky ny androany ny herinandro ny volana ahafahana miatrika amin'ity farany taona ity satria te hanao zavatra ianao fa raha tsy ampy ny fifantohanay amin'izay tianao etsehanao tao anatinay dia lany fotoana miverimberina mahita an'izay fahatramin'izay foana izay fa tsy tafiditra any amin'ilay programa mpanavaozana tianao atao. Andro maraina Jesosy dia ampaherezy izay reraka ampio izay ketraka izay rehetra mety ho sakatsakana sy fanelingelenina dia amin'ny alalan'ny fanampiany fanamasina aoka avita hiaotra n'izany ny zanakao tsararay avy. Mino an'io izay fa misy fanasitranana eto androany misy fananganana misy fanamboarana ary misy fanarenana amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an'ny tompo mahazo toerana vetivety ary mamerina ny fiarabanantsika sy ny firarianantsika tonga soa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra. Mino afa ahita ny fankasitran'Andriamanitra miaraka eto zasanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny lesona ianarantsika an'io dia nampitondraina ny lohateny hoe manaiky hiaina fanambinana araka an'Andriamanitra. Afaka verina miaraka amiko fe zay manaiky hiaina fanambinana araka an'Andriamanitra. Ao anatin'izay lohateny izay dia efa misy karazana teboka misimisy efa azo tsoahana sy raha dia mbola tsy velarina zany lohahevitra izany. Manaiky satria tsy mitranga ho azy ilay izy fa napetraka Andriamanitra eo anoloanao mba hahafahanao mampiasa safidy na hiditra ao anatin'izay asain'Andriamanitra ataonao na tsy hiditra fa hanao amin'izay mandresy lahatra anao foana ihany fa nefa Andriamanitra miteny tiako ilay izy raha mba hataonao araka ilay hitiavako azy. Amen. Fanambinana ary araka an'Andriamanitra. Hainareo ve dikany hoe araka an'Andriamanitra? Misy zany ny tsy araka an'Andriamanitra. Dao tsika metraka fanontaniana hoe inona ary no atao hoe fanambinana. Tsy fantatra hoe firy taona ny fanampianatra n'ity sekoly ity fa arakaraka ny androson'ny fotoana ampandrosoan'Andriamanitra ny fiainam-panahintsika no isokafan'ny ao anaty alala bebe kokoa an'Andriamanitra ary manomboka mépresi ny fahafantarana an'Andriamanitra. Zany hoe tsy hoe mahafantapantatra fa manomboka be mazava hoe eve ty zany ny ao am-pon'Andriamanitra ary ty le vilana andraisan'ny olona azy averiko ty le tena tian'Andriamanitra ho tenenina ary ty le mivilana
tia ny olona andraisana an'la izy. Dia hitantsika ao anatin'izany fa izay mivilana mila itsy, satria raha iresakitsika fa misy ny fanomboana ary misy ny fiafarana, dia ny fiafarana izao fiainana izao tsy azontsika atao vazivazy amin'izay mandresy lahatra anao. Hoe ny any tiako a, rehefa maty ny mpanjono ony a, dia tonga dia misy rano ngeza be dia manjono mandrakizay izy, dia volamena ny fanjonoana dia manofonofo manao zay tena akaikinao tena tsy voatery hoe fa raha mpanjono mpiteny ratsy hoe dia verany amin'ny elo izy hoe fa tsy hoe manjono foana hoe mazava angamba an'izay. Fa ny olona mamoripona tena ohatra hoe musicien izy mpitendry clavier ndry any akoatra izy dia mitendry clavier tena volamena be, dia misy anjely be deaibe, dia misy anjely ohatry ny zazakely maniditsidiny ndreny vacuum baiboly fa sao dia tsy zay. Zay ny antony hidirantsika sekoly a, satria tena tsy zay tokoa le izy, satria ozy Jesosy a tsy misy makany amin'ray a afa-tsy amin'ny alalako. Ny dikan'izay a tsy le zavatra ho atao any amin'ny mandrakizay ny tokony ho saintsainao voalohany, fa hoe ahoana ke ny ahafahanao makany amin'ny mandrakizay. Mila miainao an'Andriamanitra ianao a, fa izy ny mandrakizay ka dikan'izay mba mendrika hoenona izy a amin'ny zavatra napetrany ahafahanao miaina ny zavatra nomeny. Dia takizay koa ny androany manaiky hiaina fanambinana araka an'Andriamanitra. Inona no atao hoe fanambinana? Avy hatranintsika dia hijery arany a ao amin'ny Genesis 7:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5 ny anaran'ny Tompo a. Ny nanaovana ny Josefa tao an-tranomaizina. Ary Josefa dia nentina nidina ho an'i Egypta, ary Potifara lehilahy Egyptianina tandapa amin'ny Farao sady mpifehy-mpiambina, dia io no nividy azy tamin'ny Ismaelita izay nitondra azy nidina tany Egypta. Ary Jehova nomba ny Josefa, dia lehilahy nambinina izy, ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egyptianina tompony izy. Io dia efa misy terme sady hoe lehilahy nambinina izy. Ary hitan'ny tompo ny fanomban'i Jehova izy, ka izay rehetra nataony dia nambinin'i Jehova avokoa teo aminy. Ary Josefa nahita fity teo mason'ny tompony ka dia nanompo azy. Dia notendrenompo karakarany tao an-tranony, ary izay rehetra nananany dia natolo no andraikiny. Ary hatramin'izay nanendrena azy ho mpikarakarany tao an-tranony mba amin'izay rehetra nananany a, dia notahiny Jehova ny tranon'ilay Egyptianina noho ny amin'ny Josefa. Terme faharoa indray zay, notahina. Le voalohany teo a nambininy, ty faharoa ty indray a notahina. Ary ny fitahian Jehova nomba izay rehetra nananany a, na ny tao an-trano a na ny tany an-tsaha. Amen. Masina ny tenin'ny Tompo a, ary marina ihany koa izany tenin'Andriamanitra izany a. Ny fahamarinana no ilainao, satria ny fahamarinana no nafaka anao tsy ho andevo. Amen. Misy point vitsivitsy reto azo tsoahana mahakasika an'io andalatsoratra mason'io a, mba ahafahany ao anatintsika misokatra ny amin'ny zavatra tian'Andriamanitra iainanao. Amen. Voalohany a dia andevo Josefa aloha, andevo izy teto. Kanefa rehefa mijery ny tantarantsika dia tsy hoe andevo foana izy, fa tany amin'ny fiafarany fiainany a tsy andevo tsony izy. Ny olona anankiray andevoziny zavatra io zany afaka ny anatena fa afaka no afaka izy io. Zay zany zao anankiray fotsiny tsisy ifandraisany amin'ny prospérité sy ny titre, fa tian'Andriamanitra paherezana anao fotsiny fa afaka no afaka amin'ny fanandevozana ianao io. Amen. Faharoa, tao anaty fanandevozana izy no ambinina. Azonareo ve zany? Mizavatra mikitikitika anatin'izany. Tena hoe nety avokoa izay nataon'i Josefa, izay ilay hoe ambinina, prospère. Vita izay natomboka, nivany ny olana, nandroso izay rendraisy ny tanana, nisy fahombiazana, nahasoa izay nataony, nisy fahamarona, nisy fitombona ara-pitaovana, manomboka, mahatateraka, mahavita, mandroso, mivoatra, mahita tombony, mety zay atao, succès, confort, progrès, avancement, zay rehetra irian'ny olona dia io voalaza ao anatin'ny prospérité io le izy. Fanambinana. Zavatra hitako anatin'io ndalatsoratra masinay rahantsika vakino io dia zao a, tsy mifidy situation mpiainana ny fanambinana.
possible ny olona anankiray andevo a fa ambinina misy zavatra anankiroa azo tsoana anatin'izany tsy hoe rehefa patron ianao vao ambinina fa possible mety mbola piasa eo mba fifehezan'olona ianao a fa afaky no ambinina ianao faharoa koa nefa tandremana be fa possible mbola andevozona toetra ratsy fa ambinina tsy haiko hoe afaka manokatra mifotsika ho an'Andriamanitra ve tsika androany maraina ampanaiky ny ao anatintsika fa tsy zay mandresy lahatra atsika ny tokony hitondrantsika ny fiainantsika fa tokony Andriamanitra no mitarika atsika amin'ny alalan'ny fanahiny mba hovaina ho zay mandresy lahatra an'Andriamanitra ny mba mandresy lahatra anao ihany koa averiko zay point zay possible andevozin-javatra ny olona anankiray fa ambinina dia eo amin'izay no ahitana hoe faly ve Andriamanitra raha andevozin-ota ianao tsy faly izy nefa ianao ambinina dia aiza le fitaka raha isaina ny olona hoe satria ambinina dia faly Andriamanitra ary mino fa ho voasary ny fahombiazana iainako ny faratsy ny toetra afeniko zay no ilana sekoly eto tao anatina situation tsy mahafinaritra Josefa fa ambinina izy tsy excuse zany io toerana misy ianao io hoe zay ne pastera teraka anatina ankonana mahantra ohatra tsy excuse zany afaka no ambinina eo amin'io toerana io ianao tsy excuse koa hoe ho avy ny fotoana rehefa vidiko ty orinasa iasako ty tsy mila miandry ianao tsy miandry ianao hividy an'le orinasa ny fanambinana fa mety possible mbola piasa ao anatina orinasa ianao na miasa ao amin'ny toerana io fa afaka ho ambinina eo amin'io toerana io ianao asitehaka mafitsara ho an-tompo aloha zay avongoana fanambaran'izay amen mety ho andevoziny ota ny olona anankiray fa ambinina inona maharatsy an'izay sao hevitra le olona fa ho takona antsika amin'ny fahombiazana hita maso ety ivelany le ota tsy resitsika ao anaty dia Andriamanitra tsy d'accord ka satria nyréglen'i Jesosy ny problème ny fahafatesana kanefa Paoly ny tely tambony ota dia fahafatesana tsy maintsy réglena koa ny problème ny ota pasteur fotoana grâce zao tsisy fanamelohana ntsony hoy Jesosy tsy manameloka za tsy manameloka anao fa za amin'izao sisy zao kosa ranga aza manota ntsony fa maninona izy tsy manameloka manipy teny hoe aza manota satria sady tsy manameloka anao izy no te ahita anao ihany koa tsy anota intsony amen io no mahatonga an'le hoe misy mifanambinana fa tsy voatery ho misy Andriamanitra ny mahatonga antsika mianatra eto dia mba hanaitra ny ao anatinao aza manao nininina tsy misy Andriamanitra zany raha fahombiazana ny tadiavin'ny olona anankiray dia mahita hita fahombiazana izy fa tsy ahita an'Andriamanitra rehefa miverinao amin'ny baiboly nefa tsika atao inona fahombiazana tsy misy Andriamanitra voalohany ho aiza ianao rehefa hiala eto ambonin'ny tany nafaran'izay mahomby ary ianao misy olona ne tena faran'izay nahomby tany amin'ny génération tany aloha tany nisy ranga anankiray zay na zava-momba an'izay fahombiazana zay teo izy hoe nisy ranga anankiray zay izy tena faran'izay nahomby navita nanangana banky izy avy amin'ny tsinitsinina teny tanana tena hoe nikiry inona miteny gasy niotra zay moa niarina tena inona daholo ny fomba fitentsika azy niafy rehefa maty io ranga io dia nandova zany ny zanany mety nisy ampanina midy fa rehefa niverina tao amin'le banky io ranga le nijoro avolombelona io dia tsisy mahafantatra an'le fondateur ntsony le tao amin'le banky azonao ve nitika an'izany rehefa miala eto ambony tany ny olona dia adino tanteraka inona mahatonga antsika miverinao amin'ny baiboly Andriamanitra tsy te ahitanao adino tanteraka eto ambony tany fa Andriamanitra te ahitanao hiaraka amin'ny mandrakizay ao aorianan'izao fiainan'izao mety hitenin'ny olona zay tsy mila mivavaka fa mahita fanambinana dia izay ny antony io efa hazavaina aminao io satria ny fanambinana tsy miankina amina toe-panahy tsy miankina amina toe-piainana fa miankina amina karazana zavatra fantatrao fotsiny dia aplikenao hitantsika hoe aveo le izy fa tsy izay fotsiny tian'Andriamanitra iainanao hoe mety fotsiny izay ataonao nefa very ianao mazavaka amban'izay raha hianatra momba nyfanambinantsika dia tian'Andriamanitra ianao tena faly Andriamanitra raha mety izay ataonao tena marina zany
fa malahelo Andriamanitra raha mety zay ataonao hoe mandrosony any am-piasana nefa ianao mikitakitany ao an-trano tanao am'izay lay izy na hoe miditra tsara ny voaloha tsara ny karama fa tsy maintsy misy taimbava kely manintsy sy manindrona foana ho an'le mpiasa ny fotoana izarana karama misy kely an'izay foana ihany fa izy voaloha foana aromenao bonus izy a hitanareo am'izay le toetra mihitsy ny tian'Andriamanitra itsina aloha fa tsy hoe ahilika any amin'le hoe za rehefa manao izy rehefa omeko avy telo eny ny karamana tsy hoe tapenanao vola dia afaka miaritra ny toetranao le olona ary Andriamanitra tsy d'accord mihitsy amboarina mihitsy aloha ny toetranao ka ajanony aloha ny resabola fa toetra aloha no amboarina avy eo no afaka manome sy me fantsona hamelona olona be deabe ao anatina toetra tsara hitantsika rehefa avy eo fa tsy mampanina amin'Andriamanitra na tsy misy nininina mitranga eo fiainanao androany mety ho gaga indray ianao fa ngatsy hoe te hahita amin'ny zavatra mitranga indray izy faly izy raha misy zavatra tsara mitranga fa tsy mampanina an'Andriamanitra na tsisy ninina mitranga ary fa tsara toetra be ianao androany fa tsy hoe ilika hoe za efa niasa be hatramaraikatra amin'ny ariva dia nareo mihitsy mampakizitina tsy tokony ho kizitinzitina zany ntsony ianao mazava amin'izay ve le izy faly Andriamanitra raha mety zay ataonao fa aleo tsy misy daholo zany rehetra zany fa tsara toetra be rery ao an-trano tsy misakafo ianao aleo ary zay fa tsara toetra mazava angamban'izay misy olona tsara toetra be deabe hitako eto amin'ny anaran'i Jesosy Baiboly dia milaza hoe ary Andriamanitra nomba ny Josefa misy karazana fanambinana zany avy amin'ny fomba an'Andriamanitra ary zay le tian'Andriamanitra ho resantsika indrindrindrindra tena miinterese antsika tokoa satria tsy hoe ambinina fotsiny ianao fa Andriamanitra mihitsy aloha ny tonga aloha eo amin'ny fiainanao nanankinanao ny zavatra rehetra zay vao nety ny zavatra rehetra tena kekinao dia ahoana le nety tsy nasiana vavaka reny hoe tena izy dia ahoana le nety tsy nasiana vavaka reny hoe dia avalio izy zay mihitsy le tsy mety eko ohatra ray mpianakaviana ianao manatrika eto dia manao kiboatsena dia voky ianao dia tonga ohatrany zao tenenao hoe voky aho tsy mety zany satria va dia manjanaka ao tsy voky dikan'izay misy façon zany tokony ahavoky ianao tsaraky le eritreretinao azy hoe za mampidibola dia na vola dia mividy zay tiako manana responsabilité ianao dikan'izay raha voky ianao dia tokony efa voky aloha ny va dia manjanaka ao hitanareo misy façon le izy dia ohatr'izay raha ho ambinina ihany ianao dia miaraka amin'Andriamanitra aloha tena akaikinao avelao any aloha fanambinana hoe miaraka amin'Andriamanitra aloha azo itehaka mafy tsara raha marina amintsika zany me mazava zany ny tian'Andriamanitra tonga ao anatinao tsy hoe te hahitanao mahantra izy tsy zay fa te hahitanao miaraka aminy aloha izy aza maika miaraka amin'Andriamanitra aloha ho hitanao avy eo fa ainy no mitantana sy mameno zay banga sy miasa eo amin'ny fiainanao fa indrindra mba tsy ho tafasaraka aminy ianao rehefa ho avy ny fotoana ka ho ataony mitosatosaka le zavatra mba hirinao le ohatrany tsy mety mitranga mandrakandroany tsy any amin'iny le problème fa ao anatinao le problème tian'Andriamanitra ho vahanao fa tsy Andriamanitra koa ny amahan'le izy tompo vao ny atao anatiko tsy mety mangetahetanao ianao no mila mangetaheta azoko fa manenao tsy mangetaheta an'Andriamanitra zay ny mila amboarina afaka etsika ambavaka za fa ianao mila tonga saina hoe tompo ilaiko tsy fiakaran-karama fa ianao dia ho hitantsika rehefa avy eo dia ahoana pastera zay misy nefa mba netiko ambavaka eto hoe mba hiakatra amin'izay ny karama hitantsika rehefa avy eo fa tsy voatery miakatra ny karama fa afaka miakatra koa io fa tsy any amin'izay fa ianao miaraka amin'Andriamanitra teto Josefa dia voalaza fa nomban'Andriamanitra tsy miankina amin'ny fiainanao hitan'ny olona ny fomban'Andriamanitra anao Josefa andevo nefa nomban'Andriamanitra aza manamelo teny eo amin'ny toerana misy ianao androany io hoe ndry ny fiainako ve ohatra zao dia omban'Andriamanitra ve zavatra tenenin Jesosy dia zao indro ombanareo mandrakariva mba rahapatonga ny fataperan'izao tontolo zao eo amin'io fiainanao androany ohatrany tsy hitanao zay hojerena sy hotantaraina io zany raha misokatra ny fatakarinao anatinao avy amin'izay nytenenin Jesosy dia eo amin'ny fiainanao io androany io ny fomban'Andriamanitra
dikan'izay afaka iaina sy sitraka n'le fanambinana avy amin'ny fombany ianao a rehefa mahay ianao mametraka ny fanatrehan'Andriamanitra ao ambony no le fanambinana ary fototry le fanambinana ary tsy hanadino an'Andriamanitra ianao rehefa iseho le fanambinana. Mazava e? Teto Josefa andevo nefa nomban'Andriamanitra. Matetika rehefa miresaka dia hoe mpanjaka izy nomban'Andriamanitra fa ty andevo nomban'Andriamanitra. Amen. Ny zava-dehibe zany tsy ianao anatina sehatra hoe tsy mivelatra, any amponja, anaty fanandevozana, anaty fasahirana, anaty tafiotra, fa ianao mahatsapa hoe eo ny fomban'Andriamanitra. Amen. Ary io fomban'Andriamanitra io no nahitana fa tsy nandevozina toetra ratsy Josefa, satria io fomban'Andriamanitra dia eo amina olona mety aminy, azadino zay. Poa manaraka hitan'ny jentilisa le fombana, tsy le fanambinana no hitan'ny jentilisa fa le fombana. Averiko le teny. Ary hitan'ny tompo ny fanombany Jehovah izy. Tsy Josefa ny teny hoe za tompoko mpivavaka, tsy mila tenenina. Fa rehefa niasy Josefa dia tsy mivavaka mangingina izy. Fa rehefa nanompo sampy ry Potifara dia Josefa rery mitsangana vao maraina miteny hoe saotra Jehovah fa ianao ny tompo. Dia hitan'ny tompony le izy hoe ary mivavaka aketo mpiasako anankiray ity a. Ary iza ny ivavahana zany? Ary tsy Andriamanitra ny Egyptiana zany ivavahana zany a. Mety efa nisy defi mihitsy tao. Samy mivavaka dia mety niteny Josefa hoe inona ny angatahanareo? Zay angataka isorana. Satria ny Andriamanitra ny Egyptiana iza ianarany a i mpandatsakorana. Dia raha vo izy ny ivavahana dia milatsaka io orana io. Dia mety tsy niteny Josefa. Vita ny mivavaka nataon'ny Potifara, nagototra n'iny era tsy nilatsaka. Ny omby tao an-tsandry ara maty fa tsy nisy rano, ohatra zany. Dia mety niteny Potifara hoe ataovy hoe mivavaka ao. Vao niteny fotsiny Josefa hoe tonga dia kotrokorana be. Ohatra zany tantaraiko zany a. Dia tonga saina le jentilisa hoe ary manina rehefa izy mangataka dia tonga le orana. Hitan'le Egyptiana fa nomban'Andriamanitra ty lehilahy atao hoe Josefa ity. Ny mpitazana ny mahita ny fomban'Andriamanitra. Manaraka voata ny fananan'ny Potifara. Manomboka misy terme anankiroa zay. Ny ray ambininy Josefa, faharoa voata ny fananan'ny Potifara. Ary ao tsara fa misy dikany a. Tsy niteny izy hoe voata Potifara. Tsy niteny koa Baiboly hoe voata Josefa. Fa ny zavatra voalaza zay dia voata ny fananan'ny Potifara. Tovidrora manaraka tsara tsika aloha fa anatin'ny sekoly ny fitana sy fanambina dia tsy kafonina avokoa ny atsipirian'le zavatra lazainy teny satria misy dikany. Hitantsika eto fa misy mahasamihafa ny prospérité sy ny bénédiction. Nambinina zay nataon'ny tanan'i Josefa ary no io fitahinana bénédiction io dia ozy izy ny ten'Andriamanitra dia efa misaoty kely a fa ny fitahian Jehovah no mampanakarena. Zany hoe ny fitahian'Andriamanitra tao amin'ny Josefa nampanakarena an'le jentilisa tompony. Zakan'i Josefa le fahombiazana satria faly izy nahita ny fahombiazany ny hafa tamin'ny alalany. Tsy hoe mahomby izy dia mampahomby ny hafa. Izy ary mbola andevo fa mampahomby ny tompony. Mazava ve zany? Tsy hoe efa voky izy dia mampisakafo ny noana, efa tsara zany a. Fa na izy koa ary mbola anaty anohanana fa ny hafa aloha mivoky. Teto Josefa mbola tsy nananin'inona izy fa le tompo nampiasa sy ny vidy azy a tena tonga dia tafavoaka be mihitsy ny tamin'ny alalany. Nefa izy amin'io mbola tena zéro boribory. Hitanao amin'izay ve le zavatra tian'Andriamanitra ho hita ho mpon'ny zanany? Ianao tsy taitra fa ianao faly mahita ny hafa tafavoaka amin'ny alalan'ny fampiasan'Andriamanitra anao. Sy tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Io dia manomboka misy zavatra tsy normal zany. Hoe ianao dia te hahita ny hafa mpanankarenanao ianao. Tsy dia fahita firy zany fa fahita be dia be zany anaty Baiboly nefa. Ary zany ny zanak'Andriamanitra. Amen. Fantatry Josefa fa amin'ny mahataranaka Jakoba azy dia mitondra zavatra izy. Ary io zavatra entiny io a dia afaka miseho aminy a, afaka miseho amin'ny fiainan'ny hafa.
Fantan'le izy. De rehefa niseho teo amin'ny fiainan'ny Egyptianina dia tsy tahitra izy satria fantany hoe io le izy io fa miseho. Isika dia tokony hifaly rehefa mahita fahombiazana ny hafa amin'ny alalantsika. Indrindraindrindra rehefa tsy hita tableau za sy ianao. Tena kaikinao, te ho hita tableau nga ianao? Misy fotoana hoe mianara faly be hoe rehefa maty ny baolina dia tsy fantatry ny olona akory hoe ianao namono azy. Sotehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Tsy zava-dehibe tsy hoe izy any namono an'ilay baolina fa nandresy ny ekipa. Sa tsy zany e. Ela be misy sa le vao maraina. Misy zavatra samihafa ao anatin'izany resantsika izany mila fantatsika. Anao étude comparative tsika satria tena important be ty zany tsy azo alefalefa fotsiny hoe eny amin'izay le zany hoe fa inona ny vokatry ny vavaka ataonareo hoe efa tombo mivarotra tarao to dia any ny sain'ny olona fanambinana zay nefa ny materen'Andriamanitra mety tsisy mipoka narera ny businessinao androany fa tsara fifandraisana be amin'Andriamanitra mbola tsisy ohatr' izany hatramin'izay ny ainanao ianao sy ny tompo dia mety ho gaga ianao fa ino ny journée tsara indrindra tamin'Andriamanitra fa ino ny tena tolona indrindra taminao. Ka ny antony vavantsika tsy hoe alleloia andeha be mivarotra aho dia ino dia faly daholo andeha mivarotra nefa tsy fantatra hoe aiza ny teo-panandro rehefa andeha le varotra. Mazava ve? Tsy midika indray zany hoe rehefa mivavaka dia tsy mandeha zany mivarotra. Tsy zay. Fa tsy andeha amin'ilay varotra mandeha sy tsy mandeha no tian'Andriamanitra hokitiana. Aleo tsy andeha any mba tsara toetranao. Andraso anefa aza hozonina pasteur tsy manozona fa manokatra anatinao hoe tsy mahamaika an'Andriamanitra mihitsy ny hampandehan'io dia hoe zay ny apriarenao dia iny ianao lasa manambany ny hafa satria mandeha ho ny asanao toy izy Andriamanitra hoe aleo tsy misy tenenina akaikinao saripady amin'Andriamanitra ny ao anatinao io hoe faly Andriamanitra hoe raha mety zay ataonao fa ny tena mahafaly be an'Andriamanitra hoe rehefa mety ny fonao hoe samihafa ny hoe mety zay atao sy ny hoe mety ny fo samihafa zay. Possible ny olona anankiray manana succès tena hoe ohatra zay orinasa tsangany tena mety gaga ianao mety mandroso mbola tsy manomboka akory mivarotra dia efa misy ambimbava mahita fity zany mbola tsy mivoaka ny entana dia efa vita ny commande lany ny carnet de commande zany hoe ainy le izy fa rehefa tonga ao an-trano izy kitakita mamono vady mampirafy dia mitsotra anao marina fa fijerin'Andriamanitra ny olona io tsisy idirany succès n'entreprise projet sy tsisy ijerevan'Andriamanitra an'izany fa le fomba hitretenan'le ao an-trano ny jerevan'Andriamanitra hoe andraizany zavatra ataonao ary ny lanitra indrindraindrindra tsy hoe tonga eo dia hoe ty olona ty PDG aoka izy omentsika lalana ny lolo any eto ianao ny afaka manao an'izany fa rehefa ny an-danitra tsisy ma-PDG anao miara milahatra eo daholo mipangataka sy mipedy eo miara ilahatra eo daholo ary tsisy azo tombony hoe alefantsika aloha ny lehibe tsisy lehibe zany tsony any fa toetra amin'izay jerevana hoe nomena vola ianao nataonao inona zany dia Andriamanitra efa mahafantatra ane dia zao dia ny mbola tsy tonga ny farany dia afaka manova famindra za sy ianao tenenina akaikinao possible ny fiovantsika hoe inona le zavatra tiako ambarany ao anatin'le hoe mila fantatra misy zavatra anankitelo ho zaraiko aminao androany ho voninahitry ny tompo misy ny prospérité dia misy ny fitahiana benedicto dia misy ny fitahiana beraka zay foana ve io ary tsy masaka ko matsalo hoe io no averina eto aloha Josefa nambinina fony izy andevo maharaka tsika rehefa tonga tany Egypte Jakoba miaraka amin'ny zanany sy ny taranany dia nahazo tsodrano benedicto ny zokony Josefa rehetra sy Josefa
samy nahazo bénédiction daholo ao amin'ny Genèse 49 iny le bénédicto iny fa ny beuraka kosa le miankina amin'ny toe-panahy le apetraka Andriamanitra amin'ny olona anankiray dia efa napetraka Andriamanitra tao amin'ny Josefa rery mazava ve zay Potifara koa dia nambinina nony amin'ny Josefa tao an-tranony fa Potifara tsy voata fa mifanana amin'ny Potifara ny voata efa resantsika teo fa nidikany hoe prospérité zany dia fahombiazana fandrosoana fahavitan-javatra raha hazo dia mandrombona azo ialofana mandravina ngeza mivelatra misakany ny aviny ny lavany ny hazo lasa ala prospérité daholo zany ny fitahiana bénédicto indray dia io le voalaza hoe ny fitahian'Andriamanitra mampana karena iny le tsodrany nomeny mpisorona hoe hitanao any Andriamanitra ka hiaro anao Exode 23 manompo an'i Jehovah-Andriamanitra ao dia ho tahina ny haninao sy ny ranonao ary esorina aminao ny aretina dia amin'izany hoe tsy prospérité zany resakanao zany bénédiction amin'izay mazava ve zany ao amin'ny prospérité ianao mahazo mofo fa amin'ny bénédiction ianao tsy kofon'le mofo ary tsisy allergène le mofo ary avy mihinana le mofo ianao dia tsy marary ao amin'ny bénédiction zay dia inona zany le beuraka rehefa ao amin'ny Kristy le beuraka ka ianao mitoetra ao amin'ny Kristy dia lasa afaka mampisakafo olona tsy omby 10 any ambony tendrombohitra ohatran'i Jesosy ianao mizara mofo tsy hoanao rery intsony fa misy fiatraika amina olona be dia be manaraka an' Jesosy le fahasoavana eo aminao amen ao amin'ny prospérité dia misy tanjaka manosika anao mba hety zay ataonao ao amin'le bénédicto misy hery omen'Andriamanitra anao ahavory arena ary atao amin'le beuraka dia misy tanjaka avy amin'ny fanamasina mampatanjaka ny toe-panahinao anana décision matanjaka amoahanao toetra le prospérité mety zay atao an-tananao le bénédiction afaka manangona ianao amin'izay misy eo an-tananao le beuraka lasa matanjaka ny décision anao isafidy ny toetra an'Andriamanitra mihoatra no ny toetra n'olombelona asika ve hatreto tsy mampaninona na tsy azo ary aloha fa miaraka ny fanampiana-fanamasina dia ho azonao miandalana fa zay mahatonga eto tena vonona foana merimerina le izy mety tsy ampozareo fa important be ty resaky ty matsiny satria zao raha hifikitra amin'le prospérité ianao ety ny fianarana ety ny asa ahita promotion mahita fiara mahita vady to dia mahazanaka alika kely gazon trano to dia mety zay atao rery dia mieritreritra ianao fa zay zany dia oke daholo nefa tsy zay satria ozy Jesosy mety ho azonao zany rehetra zany fa very ny aina hitanao to dia any amin'le aina very any amin'le tseritreretinao no eritreretin'Andriamanitra dia zay no mahatonga antsika mila mamaly an'le hoe ny fihevitra ao tsy fihevitra averenao ny fiheviny zany fihevitrao efa teneno ny fiheviny zany zay ny hoe madiso an'le mihazakazaka ianao mba hahita succès io succès io namaka afaka ho hitanao j'aime reny raha afaka vidiana lala tsy mbola tsy nahinao zany anganara misy olona mivarotra kitanao io zany partout les moyens afaka tena hoe wow 100 millions de vues fa Andriamanitra mahita hoe 100 millions de vues vidiny io raha zay ianao mijanona ho anay teny foana aleo balita kely tsisy mijery eny fa tsara toetra tafiditra ny lanitra teo amin'izay miseho kioty kely be mpijery nefa tsisy mijery akory fa fitaka le izy hitanareo le ao anatin'io fanambinana io zany possible misy fitaka zay le izy satria miazakazaka mba aomby inona le fahombiazana vidiny etsero mba azahoana marché ambinina eny tokoa azonao ny marché fa tehiteny aminao ry namaka fa ohatrany tsy azonao ny lanitra tsy haiko ohatrinona le marché tena vola lizy paster lanitra ny hery namako ka tena tsy voavidim-boly dia raha vao tsy tonga asaina ohatr'izay dia tafajabaka foana manao an'ilay izy ianao tsy raha jabaka li anarana avy zany andray nakony tsisy dirany amin'ny anarana mitovy tsisy izay mihitsiny tena akaiky anao aza mora mijabaka hoe
aza maika hoe amboary tsara hoe a ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ka ny antony ianarantsika eto tsy hoe mba entiny zavatra ataonao, fa ianao mihitsy aloha mila miaraka amin'Andriamanitra. Zay ataonao avy eo mety daholo. Na mbola tsy mety ary zay ataonao eo fa miaraka amin'Andriamanitra ianao a dia mety zay sava zay. Fa raha hoe hoterentsika hoe mety ny zavatra rehetra nefa ianao tsy mety mihitsy ny tika mitsoka ny trompetra amin'ny sivy rehefa avy eo a. Do tsika eritreritra ny ao anatin'ny sainao zany dia misainao bon misy contrat ho siniaviko a, misy bizina ataoko ary a, le izy anie tsara le finiavany hameloma mba dia manjanaka mba hividianako fourniture scolaire, andoavako droit resaka izy inge ohatrony tsara ne le eritreretiny efa ratsy ny fomba anaovana azy. Dia ty ataoko an'ity dia makady dia ty dia efa tafaresaka tamin'ny anina ohatra zao dia ty ohatra dia wow mety hoe dans 45 minutes tonga Jesosy. Dia fantatrao hono zany hoe avaka 40 ton ny mpiara mivavaka rehetra eto amin'ny hvkl androany maraina dia ampilazaina fa afaka 5 minitra dia hitsoka ny trompetra ary hoavy ny tompo. Na ianao re tonga dia alleloia masina ianao tsisy ta ianao to dia eto androany io satria fantatro tonga saina amin'izay ianao hoe tsisy dikany daholo ny bizina vola karama na misy olona miantso arany hoe tonga avaty zao fa meko vola ianao hainao mihitsy miteny hoe tsy afaka ao dia kakaloha fa maninona satria fantatrao hoe aika tsy hisy dikany avokoa zany rehetra zany rehefa tonga rehefa avy eo Jesosy. Atao voatra zany isan'ny maraina ny fiatrehanao ny journée amin'izay anao tsy ho diso priorité. Inona mahasamihafa n'izy telo ireo? Ty mihitsy nefa tsy arotro fa sotra Jesosy fa androany izy zaraiko. Ny prospérité a dia mifototra eo amin'ny fanomezana. Rehefa fantatrao fanomena zavatra ianao dia mampiasa an'ilay zavatra, manetsika an'ilay zavatra, mampitombo an'ilay nomena anao, mampiatra. Tanao amin'izay dia azonao amin'izay ny adolo lesona fanaraka amin'izay prospérité zay. Ny benedicto indray rehefa miainga ianao manao zavatra avy amina fahatsapana hoe nahazo teny parole ary mibeuraka dia ny fijoroana eo anatren'Andriamanitra mamoaka toetra. Raha zay fotsiny no entinao a dia misy zavatra efa manomboka hiova amin'ny fomba fiatrehanao an'Andriamanitra. Zay mahatonga an'ilay hoe manana gift anankiray ilay olona. Inona ny ainy? Manipy zavatra. Zay ilay tanany dia azony atsipy daholo. Dia rehefa hitana olona mahay coach dia natsony ilay ankizy kely avy ianao ty hoe atsipazy ty telefoniny ity hainy tsara mihitsy manipy an'izy manan-javatra ty tovolahy kely ty dia jerevany tsara hoe taka hoe ty zavatra ty ohatra tsy any amin'ny tongotra le izy jereo hoe dia mivilana maso tsy any amin'ny maso le izy any amin'ny tanany atao hoe ty baolina ty tonga dia mahay baskety nefa tsy nampianarina. Any amin'ny tanany tovolahy io zany misy gifta momba amin'ny baolina. Tena kekinao tsisy idirany toetra zany zay mahatonga le joueur na reo sport le malaza be reo zay tsy manana an' Jesosy dia ratsy fitondra tena fa mahay be izy. Dia ny olana lasa modèle ho an tanora hoe ianara mahay be ohatra zao firy ny sipaniko satria tsy manana éducation momba ny baiboly le tanora. Izy fotoana ho an'ny tanora dia mangataka ny tanora rehetra ao tranonareo ianao anatin'izany alleloia satria mahita tanora be dia be manatrika eto aza mananatra teny eo ianao alleloia dia andao hianatra. Ny olona zany raha vao mampiasa gift dia ao amin'ny prospérité izy. Ny olona raha vao miainga ao amin'ny parole dia ao amin'ilay benedicto izy. Ary raha vao miaina ao amin'ny toetra izy dia efa tafiditra ao amin'ilay beuraka en Christ. Inona re zany paster ny atongavaka eto vavaka anankiray fotsiny mba hipoaka amin'ny fiainako mba tsy ianao ve dia tsy mba malahelo anametanentana mizaran'izany dia zany mba teneninao hoe ajanony zany fanazavana lavabe zany fa eto ambavaka fotsiny dia tsy mba malahelo ve ianao hoe
le rangahy io mandany fotoana manazavana zany dia nenao no natony sainao firy le vavaka ny vavaka misy foana fa tian'Andriamanitra ho fa maniny zany resantsika zao arany misy zavatra ao anatinao azonao ampiasaina azonao travahena afaky ny ampitomboana afaka azahoanao zavatra ary Andriamanitra nametraka an'io ao anatinao fa tsy ampy izay satria raha andeha amin'izay fotsiny io ka tsy araka amin'Andriamanitra dia tsy tanteraka ny programman'Andriamanitra ao anatin'io le hoe basé sur gift na basé sur fanomezana io dia tafiditra daholo amin'izay reto lesona reto zay tsy ratsy an'io tsara tena kaikinao tsy hoe ratsy le lesona hoe fa mila miaraka amin'Andriamanitra hoe reto le lesona mila manao planina ianao mila miasa do the right thing mila manao le zavatra mety ara-potoana focus mila mifantoka mila manoratra mila manisa mila mahita reny rehetra reny tena mila atao fa ao amin'ny degré an'ny prospérité tokony handraisanao safidy hoe reo zavatra reo raha hiasa raha anao planina raha hifantoka raha anao ny mety raha noratra raha nisa raha nokatra vision reo rehetra reo ho ataoko miaraka amin'Andriamanitra zay le tian'Andriamanitra ho tonga fanapa-kevitra ao anatinao satria isy olona hijory iteny aminao hoe nareo la fotoana mivavaka fa zay manao planina fotsiny dia mety le izy dia zay le ampianarina anao hoe zay le izy nge mety Nimrod rehefa norona ny tilikambo Babela ka tsy niresaka tamin'Andriamanitra fa ampanahina nananganana hoe raha sanatria vavany za misy deluge ndray ny atsika ena rehefa aloha nefa Andriamanitra efa tefa tsy anisy tsony tsy deluge ndrano ataoko izy fa afo amin'izay manaraka eo dia zareo fa rehefa ny saina ny anangana ary Nimrod nitsangana tsy nitsangana tilikambo Babela nitsangana karaha hijery tilikambo Babel dia ore raiky eo rehetra efa tsy mamonjy sekoly nefa manangana tilikambo tena kaikindao Babel reny tsy hoe anao vavany tsy manangana tsy zay fa miverina vérité biblique tsika hoe aza tomelina be anao mizavatra tsangany olona tsy miaraka amin'Andriamanitra dia irehare le olona hoe nareo lany fotoana mivavaka zay lany fotoana miasa tenenino akaikinao zay le hoe prospérité tsisy Andriamanitra hoe teneno izy tsy tena zava-poana io satra raha tsy Jehovah ne manangana ny trano izy dia miasa foana ampanao azy tsy efa inareo le olona nanangana trano dia raha rapitso ny inauguration ny alina izy maty zareo tsy inona zany nanangana nale mba fifalianao mba hiditra piditra ny tongotra ao anatin'le carreau vaovao tsy izy dikany akory zany satria tsy nanomana an'le tena tokony homanina manino Jesosy miteny amin'ny fandraisana hoe nofoko ny tena fihinana satria misy ny priorité ary misy ny tena important eo amin'ny fiainana natao hanambady zay tokony hanambady fa ny teny masoana tsy mivadinao fa Kristy hitanao amin'izay mizavatra azo iainana fa tsy io fanamperana hoe raha za manambady sambatra non androany mety mbola tsy manambady na afaka ho sambatra ianao Jesosy tsy niteny hoe sambatra zay manambady fa izy ny tsy mangatsika amin'ny alina tsy izay zany ao zavatra teneniny sambatra madio po na selibana izy na efa manana fa izy no ahitan'Andriamanitra tsy midikatra zany hoe ndre miandra ny tombo tsy ahita vady etina fa maninona tonga dia zay foana ny eritreretina ohatrany hoe vady resaka mety ho trano mety ho asa mety hoe tsy haiko inona le izy fa tsy zay hitanareo amin'izay tsy hoe faly Andriamanitra raha ohatra ka honena be hoe tena hoe ohatrany hoe mahafaly an'Andriamanitra mihitsy na le mitototo mitady an'le ilainao iny tonga eto tena tsy zany Andriamanitra fijerevan'Andriamanitra dia zao raha tsofina rehefa avy eo ny trompetra ho aizy izy io amin'io tsy hoe beloa fa io izy io zany aloha io loha izy io zany aloha dia ahoana no atao zany dia misain'Andriamanitra ahoana ny hitaizako azy amen zay mahatonga ny olona manana talenta fanomezana dia tafita izy avy amin'ny talentany ambinina izy fa tsy midika hoe tafiditra ary izy tsy fanirianao no hidirany ihany fa safidiny ohatra hoe misy olona fantatrao malaza be tena tianao izy mba hoany tsy ampy le olona mihitsy mila misafidy hoe za mandray an Jesosy mihino an Jesosy vao makany izy ka izy ne be piti be mety be piti be izy fa tsy tian Jesosy izy
dia diso zavatra tena important be. Ny bénédicto dia basé sur parole. Misy zavatra voarainao ny tenenin'Andriamanitra dia miainga ianao manao zavatra. Fantandremo a possible koa nefa ny olona miainga amin'ny parole de Dieu fa tsy miaraka amin'ny Dieu. Zany hoe mbola mipetraka ihany zany le fampitandremana hoe tandremo sao dia présence no adino fa tonga dia andeha amin'ny TV za zanaka ny teny fikasana no avy ty firenena ty ampenatanako lelo ihany tonga dia miteniteny ty tsodrany eraky ny lalana fotsiny a nefa le anatiny fotsy te hiaraka amin'Andriamanitra fa te ahita n'le teny tanteraka. Tadidinareo ve le tenenin'Andriamanitra tamin'ny Moïse efa latsaka ny teniko tsy maintsy tonga ny Kanana nareo fa za tsy hiaraka aminareo satria mafiatoko nareo. Ohatrany azoko atsaria Andriamanitra mitaraina miresaka amin'ny Moïse. Dia raha zany ny olona tsy vita formation tsy manana fitahiam-panahy eny ary zany ka dia fenao moa ny tenen'izay ka dia alô zany zay hidite dia hita miariary be mihitsy ake tsy Andriamanitra ke ny tena anatin'ny fo fa Kanana kay. Aika teo any Kanana kay fa tsy te hiaraka amin'Andriamanitra. Teo izy boky ny obolana aleo sombo mofo misy fiadanana toy izay inao izy hena misy fifandirana ka ny tsiro-tsakafo tsy any am-pelantanan'ny mpanao sakafo fa ny tsiro-tsakafo miova eo am-bavan'ny olona manana toetra. Raha vao tsara toetra ianao tsara daholo ny zavatra mohaninao io na may grillé izy zany androany mangidy le izy nasiana angivy anga marikivy le izy wow misaotra Andriamanitra fa tianao hinana vitamine C misy zany fa rehefa ratsy ny saina zavatra faran'izay tsara tsady tsy mahay mankasitraka mibe monimonina hitady zay tsy misy nefa izy tsy manao. Ohatra zany te tena ty voatabia mba ataovina ianao jereko hoe matsiravina na mijery elizy ary dikan'izay tananao amin'izay ao anaty toetra no mahatonga an'le tsirony miova eo amin'ny vava. Toetra mila miaraka amin'Andriamanitra teneno akaikinao mila miaraka amin'Andriamanitra hoe ny baraka en Krista irery ihany no mitaky toetra. Dikan'izay raha vao tsy mamoaka an'le toetra ianao dia tsy mivoaka io. Hainao hoe dikan'izany lanitra fiovana no hidirantsika any fa tsy firentena sy fahombiazana hita maso. Tsara ny fihazakazahana fa aleo ary ianao tsy mihazakazaka fa tsara toetra laso indray le ajanon'olo ny hazakazaka fa aleo ary ianao tsara toetra be tsy mahazakazaka efa izy olona mijanona io olona tsara toetra be dia aleo ary zay lavitra ty izy hoe izy ny mirilla be iny tonga dia go rilla sy azotsika fenina ny fihazakazahana be le toetra tsy resy tena marina zany rehetra dia zay mahatsara le hoe mitokam-bavaka ianao mba hiomana fa aleon'Andriamanitra ary ianao tsy mivoaka akory mizarana miteny amin'izana anankiray ary raha ohatra ka ianao ary ty mbola tsy hita akory hoe atao aninona hoe teo amin'i Jesosy mifonao tsy midika zany hoe ndre tsisy hojerena fiainako tsy iny le tiako terenina fa ianao le mitondra ny toe-panahino mihitsy any atren'Andriamanitra hoe Jesosy reto misy zavatra tokony reseko ty misy zavatra tsy zakako ty le niteneninao tena tiako ho tongano ny fiainako zany ange tian'Andriamanitra hoe eny fa tsy hoe ianao moa zany teny tsy tokony hinana paraka dia tsy haiko ahoana afaka za loatra mbola te hinana ihany fa bon ianao moa ny teny le atao ahoana fa rehefa miteneny ao ny lehibe dia tsy maintsy manaiky ny kely zany hoe na ianao zany tsy convaincu akory amin'ny zavatra teneny hoe tokony ialana dia tsy mety tena kaikireo tsy mety zay resaka izay hoe mila resy laharytsika hoe amen ao amin'ny beraka io tsika no sain'Andriamanitra mamoaka toetra dia avy amin'le fiovan'le toetra no isehony le zavatra tian'Andriamanitra atao omeo exemple pasteur tiany exemple omeko anao aza maimaiky ny anakarena ozy izy fa zay mahatoky toetra no be fitahiana le zany afaka no azo hoe matony hoe misy eny dia afaka ho azo hoe fa le fomba azahoana azy no ten'Andriamanitra hoe mba asio fiovantoetra kosa mialohan'le zavatra omena dia tsy mety le izy raha hoe za fidèle amin'ny zavatra omena nefa ianao tsy fidèle amin'ny vadinao ohatra zany dia tsy mety
tokony sady fidèle anao amin'ny zavatra apetraka eo tananao, fidèle anao amin'ny vadinao, fidèle anao amin'ny zanakao, fidèle anao amin'ny pasteranao. Satria efa ao anaty le toetra fa tsy hoe ianao no filtre hoe rehefa mitia dia fidèle, rehefa mitia dia tsy haiko inona, fidala, adala zany e. Tandremo, aza manota amin'ny zavatra kely, indrindraindrindra aza manota amin'ny zavatra be. Amen. Reto zavatra reto dia tsy miandry prospérité. Zay namarana antsika azy. So dia teny ianao endry miandry anambinina mihitsy angamba fomba azo an'izao a. Ohatra, ny fahasambaranao dia tsy miandry ny prospérité ianao. Zay tehaka mavy tsara ho an'ny tompo aloha. Tsy ny fahafenoa zavatra hita maso ny eo an-tananao no mahafeno ny fahasambaranao. Fa ny fahatsapana ao anatinao fa eo Andriamanitra afaka mameno anao sy afaka mameno ny banga rehetra. Na mbola tsy misy ninninina aza, na dia toy ny kely aza ny hita maso, fa renao hoe miaraka aminao Andriamanitra dia tokony hisy fahasambarana renao. Dikan'izay tsy hoe rehefa manana fiara roapolo mizato tsy arivo sy telo tsy any ianao vao sambatra. Mbola reo tongotra mafatifaty kely BMW pied reo reo fotsiny dia efa tokony ho sambatra be ianao. Tanao amin'izay misy zavatra miova mihitsy anatin'ilay fomba tian'Andriamanitra amangina ny zanany. Amen. Rehefa tonga Jesosy dia nampidiry no ao anatin'ny olona ny présence. Zay mahatonga antsika tokony hanapahatsapana mihoatra noho ny olona ny testamenta taloha rehetra hoe manana fahafenoantsika, manana Andriamanitra mamakivaky ny fiainana. Androany maraina mety misy zavatra banky eo amin'ny fiainanao, fa eo Andriamanitra dia asio tsikitsiky, dia asio fisaorana, dia asio fankasitrahana. Efa eo an-tanany io hoe aleo izy anao izay tiany. Mety androany ny valiny, mety tsy androany koa, fa hijoro anao androany satria miaraka aminy ianao. Ary izy miaraka aminao ny tena zava-dehibe. Amen. Tsy projet tanteraka ilay izy. Tsy rehefa hitsangana ny tranonao vao sambatra ianao. Non. Lazarosy mahantra tsy nanangana ninninina, fa mitsotra aminao fatafiditra ny tratran'ny Abrahama izy paradisa. Ilay jiolahy teo anilan'ny tompo nanala baraka amin'ny fianakaviana. Raha teneny cousin nareo nga io, nefa mitovy be zany. Satria mahamenatra hoe cousin na condamné zany. Fa teny aminao fatafiditra izy. Fa le mpanan-karena eraka tamin'ny Lazarosy nanan-karena izy fa tsy tafiditra. Dia tsy atao mampatahotra zany. Zay mahatonga tsy mba tiana mpanan-karena. Tsy zay le izy, diso le itoeran'le eritreritra. Tsy le arena le problème fa le fo. Le fo manambany ny hafa avy amin'le arena. Le fo tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra avy amin'le arena. Le fo tsy mba misaina ny hafa nefa nomena ianao. Iny le fo. Le fo mametraka hoe vola aloha vao mandeha mivavaka. Iny le fo problème fa tsy le arena na le vola. Misy olona mety tena tsy voaheloka tany amin'ny fitsarana mihitsy izy. Tsy tratra zany tiako tenenina. Manao ihany fa tsy tratra. Fa rehefa tonga amin'ny farany le jiolahy condamné ny sambatra kokoa noho izay olona izay a. Fihefarany fiainany tena hoe jerena zany reny atao fanoharana ho an'ny ankizy. Hitanao raha vao tsy miandra tsara dia ohatran'iny efa rahanao. Ohatra zany. Fa tafiditra izy tompoko. Raha hiteny aminy ianao hoe tahina rahalahy, tsisy rarainy an'izany satria efa hiditra ny paradisa miaraka amin'i Jesosy izy. Ho ambinina izay atao hoe tsisy rarainy an'izany intsony efa lasa izy. Tsy projet tanteraka, tsy antsika vao sambatra. Tsy rehefa azonao ny zavatra irinao sy ilainao vao ho sambatra ianao. Tsy zay. Fa zay manana an' Jesosy no sambatra. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Angatao isan'andro zany fahatsapana zany fa drindray misy fotoana very le izy mantsy. Angatao isa tompo androany andro vaovao. Ianao ny fahasambarako. Nefa ohatrany tsy dereko zao ny azo ndreka ohatrany hoe sosisy tsaramaso zao fahasambarana fa mani dia tsory eo amin'ny tompo fa manina ary Jesosy manao saint-sosisy ohatr' izany. Azareo ve? Ohatr' izany rehefa miresaka amin'ny tompo fa manina ary tsy tafasaina hoe ny fanatrehanao dia fahafenoa nefa tsisy ninninina fa lasa miverina manao ohatry ny jentilisa hoe inona mba hoan'ny vady aman-janako. Sosisy raiko ve dia mba ho aiza ho fahasoavanao moa. Dia ohatrany hoe tsy mamaly Andriamanitra satria misy fanahiana ao anatinao. Misy tahotra fa apetrao fotsiny izy tompo mety ny fitondranao sarobidy amiko ny fisianao sy ny fanatrehanao tsy zakako rehefa malahelo ianao.
Zany zao a tokony dingana efa mba isy atsika raha mba sitrapony tompo ka manaiky ianao. Alleloia. Efa tena efa pasoako tsara izy mba tsy na fotoana be le teny. Faharoa ny fatateran'ny fanirinao dia tsy miandry prospérité sy teka mafy tsara misy fotoana mieritreritra anao hoe za paster eto mba afaka fa raha vao lasa ministra eo masy telefônina vaovao telaza aminao raha lasa nabavy tsy eo amin'izay poste zay anao nahita fity fa ao amin'ny tompo. Exemple zay tsy ratsy zany raha teo amin'izay toeran'izay anao amin'izay ireo manimo manaraka eo mandehana fa mila anao ny fianjakan'Andriamanitra amen tsy any le izy fa le anatin'ny saina mihitsy aza mieritreritra hoe ohatra androany zao misy olona eto mety tsy anasa tsy mila manangatany ianao fa azo ianao mantsy tsy manangana sona ianao zany dia le saina tonga dia mametraka hoe tsy afaka miaina ny tia zany satria tsy miasa. Dia iny mihitsy ny dison'Andriamanitra hoe tsia raha miaraka aminao ny zavatra ireo dia azo atao. Zay ny Marc 10:27 avec Dieu fa tsy hoe avec mon boulot tsy zay. Tsy ny asanao no atateraka amin'ny fanirinao fa ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tena akaikinao azadino hoe fa misy taona isan'andro hoe rehefa badenidenina eny hoe dia lasa ohatran'ny mametraka tsika hoe rehefa ndray andro any vao mety ahita amin'ny faniritsika rehefa ho avy zay fotoan'izay hoe anambola be dia mbola dio zay fomba fijery satria tsy ny toerana sy ny fotoana ananonao vola be ny fotoana isokafa ny fahafahanao misitraka zavatra be dehibe ao amin'Andriamanitra io na tsy manambola ary ianao. Sa zao tsy nanambola fa tonga tany Corée du Sud indroa mazavy hitanao ohatr'izay ne le izy ka veza le izy tsy haiko fa nentin'ny tany tonga tany dia nampahitany zavatra misy zavatra nisokatra misy zavatra azo misy zavatra natao misy zavatra vita fa tena mitsotra anareo mafarana nanaka ivolina anaovako zavatra hafa fremakany fotsiny efotsiny nazahoantsika inona toy zay Andriamanitra hoe ty zanaka ty tsy azo omena kasy afaka mitsotra zany tsy maninona ianao mety tsy mitsotra fa ndao mba hiaritsotratsika hitan'Andriamanitra ty raha vao omena kasy eo zany Corée du Sud zany aloha dia mety tsy alehany satria mety tsy hoe voatery ho ratsy le izy mety asan'Andriamanitra sy ohatr'izay fa izy Andriamanitra amin'ity indray mitoraka ty tsy isy kasy tonga dia billet tsy azo amidy fa amin'ny anaranao tenenina akaikinao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao hoe tsy miandry ianao ambinina ny rainao hoe vao hikarakaranao fananina zany ny anarana satria be dia be amin'ny olona mieritreritra mitsiritra fiainan'ny hafa nefa tsy misy tokony hitsiritanao ny fiainan'ny hafa satria ianao koa zanak'Andriamanitra tahaka ny hafa. Dinona ny nampianaran'i Jesosy hozy Jesosy izy aminareo zay ray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato ary angatahany hazan-drano no hanome azy menarana ho solony hazan-drano. Aza mangataka moyen azahoana fa tonga dia angatao fotsiny dia aza misaina moyen. Zay mahatonga le hoe misy olona mety ho kely karaha mita maso fa mandefa ny zanany mianatra any an-dafy sokafa masom-pananao lehibe ny babanao ka androany maraina tsy zakako mihitsy mahita ny tarehana ohatran'io miatrika an'Andriamanitra mahay zavatra rehetra zasenao tsy rehefa oavo fotoana lasa directeur amin'izay fotoana zay tsy amin'izay fotoana zay ka androany dia efa afaka hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra fa le foamboary hifikitra tsara amin'Andriamanitra. Aza manompo postana directeur zany manjary hampanotanao io. Alleluia. Esitsika teo io izy io jereo tsara ny fanoharana nomeny Jesosy eo amin'ilay zanakadala Luc 15:31 mianaran'ny tompo ary io ny dadany taminy anaka enao eto amiko mandrakariva ary anao avokoa zay rehetra ananako. Ny condition voalazan'i Jesosy eto izao zanaka mitoetra eo amin'ny ray zay fotsiny. Raha efa nandray an'i Jesosy ianao dia efa zanaka mitoera tsara fotsiny ao amin'ny ray fa izy mahafantatra an'izay tokony atao satria ianao koa mahafantatra fa zay azy dia anao. Amen.
Ny fatateran'ny faniriana dia tsy miandry prospérité. Toe-tsaina lojika no misaina hoe rehefa manana finalité dia mila manana moyen. Ary ny finalité apetraka ao dia mitaky moyen tokony hanananao. Hozy izy le vazaha miresaka aminao hoe écoute, tu dois te donner les moyens pour voir tes rêves se réaliser. Dia satria izy vazaha dia tonga dia manaiky ianao, ah oui monsieur. Fa androany a vazaha anankiray hafa miteny aminao a fa tsy izay le izy. Mety tsy manana moyen ianao fa vitany Andriamanitsika izany. Mety tsy ao am-pelatananao moyen, tsisy olona fantatrao fa zay eo mihitsy miasa tsara le finoana pure, tsy mitapoka. Finoana pure porka tsara tena le 100% tsara le matavitavy tsara tonga dia any amin'Andriamanitra seul iny a fa tsisy olona tonga anatin'ny sainao hoe eto ambavaka pastera fa finahitra to fa dadatoany mantsy ao amin'ny fa anatin'le tsisy dadato fantatra mihitsy anatin'le tsisy nakodiny ary tsisy hanomboana nefa ianao mino be andro amarena hoe afaka ataon'Andriamanitra zany dia tonga soa amin'ny club amin'ny fianakavian'i Jesosy a fa afaka hitranga zany fa amboary tsara fotsiny ny toetra. Amen. Amen. Verena tro ny zazakely miresaka amin'ny rainao fotsiny. Ny zaza tsy manontany hoe dada tena Madeleine misy vola angao? Teny fotsiny izy Madeleine, ianao no miporiporitra misy Madeleine. Fa manina pastera no miporiporitra dia iteraka eoko. Responsa. Nataontsika eto mipartisipe tsara mihitsy. Alléluia. Farany a ny fankasitrahan'Andriamanitra dia tsy miandry ny prospérité ianao. So dia mieritreritra ianao hoe ndre raha tsy mahavita ninoninona zao androany dia angarika any tompo tsia. Mety tsy mahavita ninoninona ianao androany. Ohatra miatrika ady lava foana ary. Ohatra ny tsy mety tafavoaka anaty lavaka mihitsy pastera. Fa tsara toetra be, tsara fo be, tsara saina be. Zay kosa tena kaikanao zay kosa aloha. Fa tsy hoe fa sady anaty lavaka hoe mbola be kitakita hoe be monomonina hoe mbola be kafara be hoe fa dia anaty lavaka hoe le resantsika eto le olona mahatsapa hoe tsy natao iankina amin'ny zavatra iainako ny zavatra tokony homeko an'Andriamanitra fa manina moany ho tezitra amin'Andriamanitra nga izy angananao an'io. Ataoko ity baiboly miteny hoe ny fahadalan'ny olona no mahadiso ny lala kalehany ary amin'ny Jehova no siositra ny fony. Io zavatra mitrangana misy idiran'ny décision diso mba tondroe masa vaza ny fampananiny eto hoe lakilosy tsy maneno hoe tsy mainty nisy fandona atao vao maneno io. Misy anjaranao tsy midika zany hoe homelika reny hoe tena zay mihitsy tsy tiako hoeno tsy zay. Afaka hatsangana ianao andro amin'ny maraina afaka mitsangana hoe bon zay zany le tsy nety ina zany tokony mety efa miteny Andriamanitra aza kizitina za zany tsy kizitina. Aza mitabataba be tsony za zany tsy mitabataba be tsony. Aza mangalatra iny kosa aloha aza mangalatra efa tsy aza mangalatra fa tsy hoe modokizitina tsy mangalatra tsony koa zany. Aza manao kolokolo tsy manao kolokolo zany. Amen. Hozy Jesosy Luc 21:3-4 narany tompo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izy rehetra. Reo rehetra reo mantsy tamin'ny haben'ny fananany nandatsahany tao mirakitra. Fa ity vehivavy ity tamin'ny fahantrany nandatsahany fivelomany rehetra zay nananany. Misy fotoantsika mihevitra hoe ho avy ny fotoana pastera rehefa mpanambola be dia ho faly Andriamanitra amin'ny zavatra homeko. Diso. Andriamanitra tsy ampifaliany volume. Fa Andriamanitra mijery proportion kosa. Io misy eo aminao dia apahaninina eo amin'io no najanao azy. Tena mijery kosa Andriamanitra. Zay mahatonga ny dimy hoe tsy miankina amin'ny humeur ny fanatitra sy ny fanomezana miatrika amin'ny humeur hoe tena nafinaritra ny toritena dia humeur be eo ianao. Tezitezitra avy andredy. Rehefa mandalo mpitatraka Alléluia. Dimy tsy idirana zay an'Andriamanitra. Eto amin'izay ity ny amaranako ny tena famarana azy le tena farany amin'izay. Tsy misy olona manome dimy mihoatra zany. Fa raha manome dimy ianao dia mitovy eo mason'Andriamanitra ianao ohatra ny mpanome dimy rehetra.
mety ho kely ny fahitanao iny fa ny fijerin'Andriamanitra iny tsy le kely fa le apahany avy amin'izay nitahiny ianao. Amen. Tsy volume ny jeren'Andriamanitra fa proportion. Ao amin'ilay fanajanao azy, ao amin'ilay proportion amin'izay misy eo aminao averinao any aminy sy ankasitranao azy, any kosa Andriamanitra mijery io apahany be dia be amin'ny fanany mbola omeny anahy foana ve? Dia iny hitan'Andriamanitra iny. Amen. Tahantsika ny tompo. Afaka no ambinintsika araka an'Andriamanitra. Efa voaresakitsika atao. Misy mifanatrehana. Tsy misaraka aminy. Kanefa koa aleon'Andriamanitra renao tsy ambinina fa mety tsara ny toetra. Tatsika amin'izay ilay izy satria tsy mamaiky an'Andriamanitra ny hoe mety izay atao raha toa ka ho very tsy andovan'ny mandrakizay miaraka aminy ny fijoroantsika. Manasa anao hitsangana ao afantahanao dia ankasitrao ny fonao manontolo Andriamanitra ny fotoan'androany. Isaoranay iray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fitondranao hitantananao ny fiainam-panahinay fa hifonanay aminao fa tena misy fotoana izay manaonao foana tokoa satria diso ny fomba fiatrehanay fiainana, diso ny fomba fisaintsainanay ary na ny andavanandronay ara dia manao izay mampalelo anao izay satria tsy mahay miaina, tsy mahay mamindra. Hifonanay aminao ny fitarafanay sy ny fampitahanay fiainana amin'ireo olona izay tsy miaraka aminao nefa mahavita ny zavatra ataony, mahita fanambinana izy. Androany izay nampatsiahivinao fa zava-poana amin'ny fanambinana raha tsy eo mifanatrehanao. Ary izany no entinay vaovao be indray amin'ity marain'ity fa etaetanay tompo iombona iray sy araka amin'ny fanatrehanao amin'ny androm-piainanay. Na ho ambininao izay na mety mbola hoe misy zavatra tokony ho amboarina fa ny tena zava-dehibe tokony ao anatin'ny fony tsiraray avy dia le etaeta misokatra fa eo ianao miaraka aminay. Misaotra sy mankasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy fa misy zavatra tsy miandry ny fotoana nambinanao anay tahaka ny hoe ny fanirianay tsy miandro hoe rehefa ho avy ny fotoana ka tafavoaka be izay vao afaka hisitraka fa rehefa hoentina eo aminao izany dia afaka no tanterahanao. Mifankasitrahanao anay iankoa tsy hoe rehefa tafita sy tafavoaka izay ataonay fa rehefa mety ny toetranay ka faly ianao ny amin'ny fijoroanay. Ndao maraina Jesosy dia fotoana afaka hitsangananay vaovao indray. Fantatra efa mpanangana ianao, mpanasitrana, mpanavao, mitondra rivotra vaovao ianao eo fiainanay ary afaka hisy fanomboana vaovao ihany koa ho amin'ny tsiraray avy ho amin'ny isa tokantrano. Tahiro ny zanakao tsiraray avy izay tonga andro maraina manome voninahitra anao. Aoka izy fandresena, aoka izy vavolombelona, aoka izy seho ny voninahitra ao. Aoka ny tsiraray avy tsy ho tafasaraka aminao amin'ny androm-piainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Saotra raha eo ankasitrahanay be dia be ny fitantananao sy ny programa andro maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitehaka mafitsika ho an'ny tompo mahazotoerana vetivety anao fanatintsika dia ny vaovao amin'ny zoma sabotsy fotoanantsika etsy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra etsy amin'ny trampokon'olona Analakely. Anasana mpitiavana anao atsika menakavy raha mbola afaka ianao anatika an'izany fotoana izany dia tonga soa fa misy toerana anjara toerana ho anao foana anatin'izany sekoly rehetra amin'ny herinandro ambony ihany koa dia tsy miova fa etsika mianatra firina indray zavatra aloha androany. Halleloja. Tena mitsotra aminareo marina fa ny etaeta hita marina izay efa nasehon'i Jesosy tena any anaty mba tsy ho diso ny fomba fiatrehana fiainana. Amen. Fa tena tiany Jesosy tsika ary tsy tiantsika ho diso amin'ny fomba fiarahantsika aminy. Amen. Manasa anao hitsangana dia tononona aminao nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fitiavan'Andriamanitra ray ny fahasoavan'i Jesosy sy ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina ho azo tsapahitana mambokatra eo amin'ny fiainana tsiraray avy izay tonga eto. Mandehana fa hitanao Andriamanitra, anambina anao izy, anampy anao izy. Miainga vaovao miaraka amin'ilay fandresen-dahatra amin'izay fa hiaraka aminy ianao. Mety io zavatra ataonao io. Ivereny miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izay fa mety io voatahiry eo ary ho tahina ny fiafarahany eo amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona io fahombiazana hitranga io tsy ampisaraka anao amin'i Jesosy. Tononona ihany koa fa zao lalana nalovanao androany zao dia mampety ny fivoahan'le toetra tsara be atonga an'Andriamanitra tena hamotsitra an'ilay zavatra any anatin'ny fony tsy fantatrao nefa tena hitondra fahafampo ho anao. Tononona anaran'i Jesosy voatantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo